ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana va amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andraisana ny fanahy masina ny batisa kristianina. Andraisana ny fanahy masina ny batisa kristianina. Tarafina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 zany ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Tao anatin'ny dimisionera fahatelo nataon'ny apôstôly Paoly dia nitety firenena samihafa, nitety tany samihafa hitoriana ny filazantsara izy ka tonga tany Efesosy. Tamin'izany no nifanenany tamin'ireo mpianatra na tamin'ireo fiangonana izay nandray karazana batisa samihafa. Misy ny natao batisan'ny fibebahana na ny batisan'ny Jaune zany, kanefa hitataratra fa tsy nandraisana ny fanahy masina zany. Etsakilan'izany kosa rehefa natao ny batisan'i Jesosy Kristy, ny batisan'ny fanahy masina, dia avy hatrany dia nandray ny fanahy masina izy ireo. Izany dia manamarina amintsika fa ao amin'ny batisan'i Jesosy Kristy no andraisan'ny mino ny fanahy masina. Ilaina ny fibebahana, ilaina ny fifonana eo anatrehan'ny fahadisoana izay natao, saingy tsy amin'ny alalan'ny fifonana akory no andraisana ny fanahy masina fa amin'ny alalan'ny batisan'i Jesosy Kristy. Ambara arak'izany fa ilay batisa izay nodidian'i Jesosy mba hatao ao amin'ny Mateo toko 7:20 izay nitenenany manao hoe mandehana atovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, io no andraisany mino ny fanahy masina. Ny kristianina zany ry havako dia mandray ny fanahy masina sahady eo amin'ny fotoana izay hanaovana batisa azy. Ary zany raha teo no hanaovana ny batisa manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ka eo amin'ny batisa io dia sady manatrika feno ny fanahy masina. No fanahy masina koa no manatanteraka ny asa amin'ny masakramenta azy, ary ihany koa mbola miampitany amin'izay natao batisa ihany koa ny herin'ny fanahy masina. Zary tonga manana ny fanahy ao anatiny arak'izany ny mino vita batisa. Izany mahatonga ny kristianina manana ny fanahy masina dia ny vita batisa ka tsy miandry fomba hafahafa intsony ahazahoana sy andraisana ny fanahy masina, fa amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana teo ambonin'ny lohany tamin'ny fotoanan'ny batisa dia ampy andraisany mino ny fanahy masina. Tsy tokony hisalasala intsony ny mino arak'izany, manao hoe manana ny fanahy masina avy aho sa tsy manana, toa tsy hitanay niasa taminay akory ny fanahy masina, toa tsy mahavita miteny amin'ny teny tsy fantatra izahay, na dia izany ary ny voalaza eto, toa tsy manana hery mahagaga toy ny hita ao amin'ny soratra masina izahay. Fa zao kosa manana ny fanahin'i Kristy ianao izay mitoetra ao anatinao ka mahatonga anao hitoetra amin'ny fahatsaran'i Kristy sy amin'ny fitiavany rehetra. Io fanahy masina izay nomenanao tamin'ny alalan'ny batisa io dia mitoetra ao anatin'ny mino ka mahatonga ny mino mandeha sy mitombo amin'ny finoana kristianina. Ny fanahy masina ao anaty zany no ahazahoan'ny mino mitombo amin'ny finoana kristianina raha toa ka hain'ny mino ny mikolokolo sy mikarakara tsara ny fanahy masina ao anatiny. Raha toa ka tsy hainy kosa ny mikolokolo dia zary lasa miafiafy ao anatiny ny fanahy masina, ary raha toa ka roahany ary dia voatery handositra hiala amin'ny mino mihitsy ny fanahy masina fa tsy tamana ao anatiny. Ny ataontsika zany ry havako dia ny manao izay azo atao hikolokoloana ny fanahy izay efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny batisa. Efa nomena ny fanahy masina isika, efa manana ny herin'ny fanahy masina isika, efa mandeha amin'ny
fanahy isika ka dia mandehana kolokoloy tehirizo atsarao ny fifandraisanao amin'ny fanahy ahatonga ny fanahy hiasa mahery ao anatinao. Ambara ary zany ry havako malala ety am-pamaranana fa tamin'ny alalan'ny batisa kristianina, ny batisan'i Jesosy Kristy, ilay batisa nandidinan'ny mpianatra dia ny batisan'ny fanemasina no andraisan'ny mino ny fanahy na Andriamanitra. Tsy voatery hiandry fahagagana intsony na kotrokorana na feo avy tany an-danitra na lela mitarehan'afo na voromalala manidina eny ambony loha intsony isika vao hahazo ny fanemasina, fa tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana izay mamindra ny herin'Andriamanitra dia ny fanahiny ao anatin'ny mpino zany. Dia mampahery antsika rehetra zanak'Andriamanitra izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny arak'izany mba handeha araka ny fanahy araka izay itiavan'i Kristy antsika. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao zahay nomenao ny fanahy hatramin'ny fotoana izay nanaovana batisanay. Misaotra anao zay satria tsy hainay vidiana vola zany, tsy azo atakalo ary tsy voasanda raha teo. Fanomezana lehibe izay nomenao maimai-poana ho anay. Amin'ity faran'ny herinandro ity dia mametraka indray ny fiainam-panahinay sy ny fanomponay eo anatrehanao zahay. Ianao Andriamanitra izay efa niantso sy nifidy amin'ny asa fanompona samihafa no ampahery anay mandrakariva sy ireo rehetra manana andraikitra amin'ny fanompona, indrindra ny fotoam-pivavahana rahampitso apetrakay ampelatananao. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.